atotry ny malagasy egyptian sy ny XL radio anao izao ilay tantara mitohy nampitondraina lohateny hoe sedra tantara nosoratany Ertina Patrik ireo amelan'ny tantara safidy raza fiaromanana no njiva anja no finaritra safidy ny ekena no John tafita no Cynthia fitahina ATN no Nicolas narefeo tsanta finaritra mikirakira lafiny teknika tsy mpaminarinazy nanatontosa RMK Rovaneko andro voaloha Doar zao mandombony zao le ty sady amin'izay amin'ny ty andro maraina ode andraso mihitsy rangavo ainaka ode vao le sorojona ao avy lety a le ty lesy dia matorony maty mihitsy ka efa ela be mihitsy azy zao no nandondona lato ialako any lesy dia diso tonga maraina loatra mbola tao anaty mofo mihitsy azy zao no mitaitriniko zavy moa iandry an'izay nofiririna lany anatitra ny ordina terito fotsiny ny atongavako mbola hivitra ny fitoko mantsy aho dia tsy maintsy miala maraina dia misotra betsaka letsy androany any dia averiko amin'ny lara ohatra hoe afaka miona ratondro sady misy bazeo letsy ao mitady mpampanao cours particulier eny izy fa tsy maharaka dia elany resahako azo ve zao tsy kizy landray firemmanio letsy miako amin'ny Facebook fotsiny lesy izy zay ary mbola tsy niona koriko sady latroany ony izy zany fa tsy haiko hoe miaraka amin'ny lesany ao ve satsia zany ve mety tsy miaraka aminay ngamy zany fa ny zipa rehetra ao mantsy ohatry ny tapitra efa nampianariko daholo ka sady efatra amin'ny première année sy deuxième année konkoa no niarahany atao ka tsy tokony hisy vaovao be amiko zany tsony dia hoe teo zany lesy izy raha tondro eo amin'ny zaridaina ny pronomeko anazy dia tonga koa zany elahy miandry azoko mety zany fa andana amin'izay elahy mandeha sao dia tary eo efa amin'ny enina sy fefany zao sady ny embouteillage ain'ilay ihany tsy sy tara zany lesy eo fa mitondra motony ahy hitako moa elany tsy taitrako lasa ary fa mahazo tola manao fifi tsy mahita ay manao ny jiva tena azafady lesy fa tsy hitako maika be konkoa mantsy aho sao dia tarako fa mbola hividy zavatra ato ngandry efa avy ny sakafo za fa miandry famerim-bola fotsiny tsisy madinika hony ka tonga dia hiaraka amiko ve zany sa hoany za mantsy vonina hitondra n'izao tovovavy mavativaty be zao raha tsy mampaninina tsy maninona rehefa andao zarako azako mba tsy milahatra busitsony tsy sary-piara amin'izany ve le ry aza be vazivazy rinjiva ka le ry iza koa zao ny eo andraso ka lefa merim-bola vetivety za dia andesika toko moa misizika beko ary mbola célibat zany ty finaritra ty raha izany izy aloha tsy ratsy zatovy rafitra ny vatany tonga dia sady mampite-amena efa ela aloha zany naniry azy saingy reny mbola variana tamin'ny malala reny dia tsy mivaky loha mba manao anaty koa re iny any aleo ranga ino any zay azahoana finaritra aloha no ndeha ataoko tri ary toa mbola eto foana letsy alary jiva sady variana be tsy manana moto moa sasanyko tsy matahotra notara fa mirifatra fotsiny dia any le tiako lesy manaitra ka mbola miandry amin'ny finaritra lesy ary efa ty tamin'tyko iziko manao ny John ay dia efa mifampiandro mihitsy sady amin'izay voakopla be nareo roa tsy misy inona zany lesy eo fa aza dia mampimeka ray lalana dia mifampiandry
sao dia mba hiafara amin'izany eoko. Ndaontsika andeha Rinjiva ka tarehtsika amin'ity vazivaziny John ity. Mazotory izy roa kely. Mba efa manao izao fianaranao izao ry Cynthia? Mba maharaka ihany ve na sady miasa aza? Efa tsy dia sahirana intsony re zary papa. Atoritoriny ankizy ao ampianaranao ihany, sady efa misy ankizy izay konkoa ny mahita ramose mampanao cours particulier hono izy, sady mora dia mba asaiko mampianatra anahy. Mahay za fandray aman'olona tsara anaka, ary fadio mihitsy ny miavonavina sy manatoetra ratsy amin'ny ankizy. Eny rery papa, mahazo matoky ahy ianao. Mba efa matotra ihany anie za ka mahay mandinika tsara izay tokony atao e. Mba miteny fotsiny anaka, zanaka ianao ka didiko manorinao amin'izay mahasoanao. Mbola vohina Antananarivo anie ianao ka tsy maharaka ny toetran-jatovo ety. Ao ampianaranay ao indray aloha toa ohatry mba mora hifankazahoana daholo ihany ka. Ny aty avelany fotsiny no mahakamo ny jolambody-mpanadala. Teneno anazy izay manadalanao any fa ataoko mahita ny anarako raha ny zanako nadaladala ina. Kalma papa, tsy nanao nininana e zareo fa le mikotikoti misiotsika reny fotsiny. Ka mahasary mpiarana any ty zanako mahafatifaty e. Tsy zakako mihitsy raha kasikasihan'izao olona tsisy dikany rehetra izao. Ai, papa ko. Efa tonga tsika ty fa aiza aloha nametrahako anao e. Aleo za etsy akaiky nity zaridaina itsy ny miala. Misy ankizy mbola ho andrasako eo. Andraso aloha e. Ahoana izay ry papa? Ampifiry moa ianao no mirava androany. Sao dia mantsy mba tratrako dia tsy hanaiko. Amin'ny efatra izay no mirava fa aleo tonga dia any ampiasana amin'ny papa za miandry ka. Zay ary aloha e, mazotoa mianatra. Misaotra papa, dia ianao koa. Tonga ety akato sahady aty. Aleo ihany nefa aloha tonga aloha toy izay taraka. Raha tara dia asa angamba mivavanjiva. Fa mba iza tokoa ary izany zatovovavy ampion-lery amiko izany. Rehefa avy eo raha angamba mahita azy. Aleo miandry lery etsy amin'ny zaridaina etsy aloha e. Tena be olona be koa anie eto izany ka tsisy plasy intsony. Iny nisy olona niala tetsy. Dry dia nisy tamiko konkoa iny nandimby andro zareo tena tsy. Ary tsara tarehany izy izany sipa mipetraka eo izany. Aleo raha nga tonga dia eo no mipetraka. Sady eo konkoa mba malalaka. Mba afaka mipetraka eto akaikinao ve zary mademoiselle? Ay, kay misy écouteur ny sofiko. Mba afaka mipetraka eto akaikinao ve ho azy za? Eto ihany matsy sisa mba malalaka ko. Tsy maninona ka, eo mipetraka. Dry, ary ohatry ny mpiara-mianatra amiko anie ianao izany e? Chef d'équipe ny groupe A raha tsy diso a? Ie, ianao tokoa ilay mpianatra vaovao aminay e? Tena saika tsy tadidiko marina. Ianao koa moa nanao an'iny solomaso itoko? Nefa tsika dia tsy mbola niresaka. Nareo koa moa efa ekipa solida be daholo ka mety tsy tia namana vaovao intsony angamba. Ay, za kosa e. Efa ela ihany any saika anatina fa somary sarokenatra dia tsy say. John aloha fiantso ary ny anao kosa mba iza? Tovolahy sarika be ohatranao izao ve ry John dia ho sarokenatra? Cynthia no anarako, dia faly mandray anao namako a? Za ihany koa faly mandray anao namako ry Cynthia. Rono a? Efa ela izany ianao nianatra taty Akatso taty. Toa mbola tsy hitako mihitsy mantsy raha tsy izao. Vao tamin'ity taona ity ka. Avy any amin'ny université tany Tamatavy izany no nifindra taty. Ay, fa avy any izany nareo? Anka, niasa tany fotsiny papa dia nitendren'ny lehibe niasa aty izy, dia izao tonga eto izao. Ary ianao manapatapaka matetika tato ato izay e. Efa akaiky ihany anie ny examen e. Ka mbola nisy nanahirana kely izay teo fa efa hiezaka hanao akory mihitsy za fa tsy maharaka. Andrasa aloha fa misy appel lito. Le olona andrasako eto ty. Allô? Allô? Ay, ve ka miresaka be ohatr'izany ity sipy ty e. Nefany izy dia veriko fa le olona miavina be ireny e. Izay ny ohatrany tsy tena ampiraika ana taminazy hatrizay. Tsy tsara marina mitsara ivelany fotsiny ka izay fa tapaka ny antsony. Ay, ve ianao ka miandro olona neto e? Ie, efa hita tamito ary iziko. Dry,
Ary tonjiva le tia le tsy taraiky be. Zao za vao tonga reto mila tsora vain le ramsy atao mihitsiko. Ndritiko moa zany le Cynthia Sady koa terin-jiva ary nganareo mifankahalala. Fandehaka amin'ny ry Cynthia. Ary nareo reto koa ve mifankahalala lazainy John fa tsy fantany mantsy ianao tamin'ny resahako aziko. Gaga be anefa matazana very ambany ary fa de olona miresaka be no hitako mipetraka eto. Ie, mpiara-mianatra kay izay rin-jiva. Vao tamin'ity taon'ity koa zany niaraka tamin'zareo de tsy tsikariny. Sady zao konkoa ane zay vao miresaka Ela ty koa zany ry John de miavina mihitsy ka. De raha tsy izany zao pro zao zany de no tazatazany la fotsiny teto isipa mafatifaty be io. Andro mihitsy le sy ny andro voatondry resanay De efa nampiony vitana teto zany nareo ko. Iza ny kiry Cynthia le namako papano cours particulier nresahako tamindry. Mahay mampianatra be raha tsy zany ane za de tsy mba nahazo no tsara za mihitsy. Isaky ny azo ny bulletin tonga de validé daholo zay ao no io ramsey io. Hitako amin'ireny ao amin'ny biblioteka ireny rehefa za manao étude ao mahita an'zareoko. Masika ery Monsieur John. Aha, ataovy fotsiny hoe John ny fiantsona fa aza asiana an'izany misy izany ka. Marina kosa le zany mba fanajana la. Marenina teo la fa tia ny ordinatera la de lasa amin'izay la miasa sady fa iny koa fifian'ny la fa miala any. Zay indray le ty amonjy azy sy aloha zany za fa manaraka indray. Okay le tsya. De tena resiny lahatra tokoa ne zary John fa roviana aloha zany ianao no afaka mampianatra anahy raha pitsy za zao no afaka atoroko anao ny tranonay de aleo antsika mianatra fa vao aty amin'ny salle d'étude mantsy de tamy eo daholo indray reny ankizy ireny manontany devoir. Mety zany fa tsy misy olana ny ao aminareo anefa sady ohatriny misaky ny mianatra aloha ny frais de cours omenanao tsy misy olana zany sady za koa ane mipetratr'ery raha hoe frais de cours indray oka amin'izao fa mba fanampiana amintsika samy mpianatra anie zany ka sao de manahirana ako. Tsy misy an'izany re ary andao amin'izay tsika hiditra anaty salina fa efa lery zao. Ndao ary natolotry ny malagasy Egyptian sy ny XL radio anao teo ilay tantara mitohy nampitondraina lohateny hoe Sedra tantara nosoratany Ertina Patrick. Ireo amelan'ny tantara safidy Razafiarimanana no Njiva, Anja no Finaritra, safidy Nekena no John, Tafita no Cynthia, fitahina ATN no Nicolas. Narefeo Tsanta Finaritra, mikirakira lafin'ny teknika Citoyen Arnaja, nanatontosa RMK Rovaneko. Mbola itoy.